matoa tendrena amina toerana ambony anankiray ny olona anankiray dia olona nanatitra CV dia olona nanatitra ny vinany satria contrat programme izy io na za directeur kely ty dia manana ny vinako ary raha zany tsy mahavita dia anjarany lehibeko no mijery hoe vitako sa tsy vitako hoe ny asako dia tokony hoesorina raha tsy mahavita dia tokony hipetraka amin'ny toerana sahala amin'izany ny tsirairay rehefa fantatra tsy ho vita le izy rehefa fantatra hoe mamitaka ny olona nanendry atsika fa manaiky fotsiny zavatra tsy ho vita dia za aloha tsy manery olona hiala fa ny feon'ny fieritreretana raha fa be loatra ny kritika zaho averiko eto averiko aminareo mpanao gazety fa raha misy kritika ray hotely ny mpiara-miasa amiko ato izy sy mendrika ho directeur dia nanganako tanana fa hiala satria inona no ataoko eto mety misy olona hafa tokony hahavita zavatra eto za tsy body toerana dia zao matoa nanendry ny président de république manendry premier ministre manendry SG sy directeur général dia tsy vitan'izy rery ny sehatra asa-panjakana eto eraky ny Madagasikara ty ka aoka asika nomena fitokisana mba hanao ny asantsika araky ny tokony ho izy araky ny rariny sy ny hitsiny mahakasika ny CCS sao dia aloha loatra mpampianatra fa za sy anatin'le corps professoral sao dia aloha loatra fa matoa tsy niazo sika tany amin'ny fitondrana tany aloha ny zavatra takisika fa amin'izao fotoana zao tsika mitaky azy dia misy mety tsy fahafahana rabola misy zavatra priorité any ho any mba tokony ho jerena fa tsy ataontsika fitaovana hifrenena ny vitesiny zay mpitondra ny falaisa eto ny resaka grevy za zao de gréviste fa raha tateorina dia fantarako hay ny grevy raha fa tena mitaky ny zavatra tsy azo atao dia lasa blocage amin'ny fampandrosoana ny fanjakana fitondrana mpanjakana ka zay ny angatanany rehetra aoka samy tonga saina zany fa averiko indray rehefa tsy vitako ny asako eto ka maromaro ny olona miteny hoe melanao ko raha henoko intelo le izy mbola hahita miracle anareo Madagasikara eto fa misy miteny ahintelo tsy vitako ny asako dia miala fa tsy ho izaho no ho sakana amin'ny fampandrosoana ny fireneko fa leoko miala dia soloan'olona hafa aho dia hiteo hoe mahavita zay tokony ho vitako ve ny olona hafa